Salama daholo tsika rehetra, androany indray tsika hiresaka momba ny fonction. Dia manana ny code tsika eto alohantsika midéclarer an'ilay variable John miaraka amin'ny objet ao anatiny manana propriété nom sy score. Dia eto ambany eto tsika mametraka condition hoe raha ohatra ny score ny John.score supérieur à 10 dia ity aseho. Fa sinon ity indray aseho. Dia ndao aloha testentsika raha ohatra ka mandeha io code io. Tsika hoe node dia oui mandeha ilay izy araka ny hitantsika eto miseho eto ny évaluation ny note-ny John. Miseho eto John has a high score of 12. Dia ahoana ary zany raha ohatra ka te hanao an'io zavatra io tsika ho an'ny Lisa indray. Dia ny ataontsika hanao hoe copier-tsika izay code izay dia izy John rehetrarehetra any ambany voahintsika hoe Lisa. Ataontsika majuscule ny anarany ato. Ok. Dia ndao voahintsika ny contenu an'ny score eto jerentsika raha ohatra ka mandeha koa ny condition antsika. Dia averintsika alefa izay dia oui mandeha aloha ilay tato amin'ny John dia avy eo miseho indray ny score-ny Lisa. Dia ny zavatra mitranga nefa misy zavatra tsy mety ataontsika. Eto tsika lasa miseho répété tsika, mameriteiny tsika izany. Nefa ny antony hanaovantsika programmation hatramin'ny voalohany dia mba tsy hameriberenantsika zavatra hoe zavatra efa mipetraka dia tonga dia alefa fotsiny fa tsy mila miverimberina intsony. Dia eto izany ny zavatra miverina eto izao dia ity évaluation an'ilay score ity. Satria nataontsika ilay izy ho an'ny John dia nataontsika ilay izy ho an'ny Lisa. Dia ohatran'ny logika. Raha ohatra isika ka mba manana zavatra anankiray afaka tonga dia tenenina fotsiny hoe izao ilay fanaovana évaluation an'ilay score dia évaluer ny score ny John, évaluer ny score Lisa. Izay ohatra izany. Dia izay fitenenana an'izay hoe izao ny fanaovana évaluation ana score na note izay ny antsoina hoe fonction. Dia afaka mamorona fonction tsika amin'ny alalan'ny keyword fonction. Dia avy eo tsika manoratra ny anaran'ilay fonction. Ataontsika hoe evaluate score ny anarany. Dia avy eo manokatra parenthèse tsika. Inona ny ao anatin'ny parenthèse les paramètres. Inona ny paramètres ataontsika eto? Aleo satria raha hitantsika hoe ny zavatra affichentsika ato dia tsy ilay score fotsiny fa miampy an'ilay anaran'ilay mpianatra. Dia andao au lieu de score dia ilay mpianatra ny ataontsika eto student. Dia evaluate student dia avy eo izany ny paramètre apetrakantsika hoe iza ilay mpianatra evaluena. Dia ataontsika hoe student. Dia avy eo sokafantsika ny accolade. Ito ny corps na ny body an'ilay fonction antsika. Ato izany ny zavatra exécuté rehefa ohatra tsika ka ny exécuté an'ity fonction ity. Dia hitestetsiaka anazy aloha dia andao ataontsika console.log fotsiny les student point name. Ok. Andao ampitsika indication kely eto aloha eto hoe avy ao anatin'ilay fonction ity ampitsika new signe kely eo. Dia ndao testena ilay izy ahoana ny mi-exécuter an'io fonction io. Mi-exécuter anazy dia averina antsoina fotsiny izy, izany hoe soratana fotsiny anaran'ilay fonction evaluate student. Dia sokafana ny parenthèse dia avy eo ampidirina ao anatin'ilay parenthèse ilay paramètre tiantsika ampiasaina dia ndao ataontsika hoe Lisa ohatra. Zavatra hitranga izany izao raha ny tokony ho izy dia eto déclaration fotsiny fa eto exécution. Lisa efa nidéclarentsika taty aloha fa avy eo ilay Lisa ampidirintsika en tant que paramètre an'ilay fonction evaluate student. Zavatra mitranga izany dia izao. Alain'ity fonction ity valeur hoe Lisa ity dia atakaliny an'izay paramètre mipetraka ato. Inona ilay paramètre eto izao student. Io izany izao lasa hoe Lisa no ity exécution ity fonction ity. Dia avy eo inona izany lasa mipetraka rehefa avy eo Lisa point name. Ok. Dia ndao ary testentsika raha ohatra ka mandeha izay code-tsika izay. Exécuter-tsika izay.
dia hitantsika aloha hoe miseho ilay évaluation taty ambony taty nosoratantsika, dia avy eo miseho ilay fandroany dia avy eo misy an'ity indication ity avy eo anatin'ilay fonction antsika, dia avy eo voasoratra ilay anaran'ilay lisa nampidirintsika en paramètre, izany hoe mandeha izany ilay fonction antsika. Dia afaka avadikintsika ato anatin'ity fonction ity amin'izay ilay logika n'ilay évaluation nataontsika tany ambony teo aloha. Dia dao alaintsika ity dia apetrakintsika ato anatiny ato. Dia rehefa ato anatiny ato dia ndao supprimentsika koa ity évaluation ny John ity satria tokony mitovy ihany, fa au lieu de lisa fotsiny dia inona moa ny ato teo? Ity student ity. Dia ataontsika hoe student. Dia ny zavatra mitranga izany rehefa exécutentsika io fonction io mandray paramètre student, dia avy eo vérifieny les score les student, les étudiants zany. Dia avy eo raha ohatra les score ka supérieur à 10, zay apetraka eto izany ny lisa zao supérieur à 10 fa ny John supérieur à 10. Dia raha ohatra izy ka supérieur à 10 dia ity no asehony, fa sinon ity indray no asehony. Ao anatin'izay misoratra ny student.name, izany hoe raha ohatra hoe lisa ny ataontsika student dia inona izany? Lisa.name. Raha John ny ataontsika student dia inona izany? John.name. Dia miaraka amin'ny hoe high score na low score dia avy eo les score, izany hoe lisa.score na John.score. Izay aloha izany zavatra mila tadidy tsara hoe ity student eto ity lasa misolo an'izay variable na izay valeur ampidirintsika eto anelanelan'ny parenthèse rehefa ohatra ka exécuter les fonctions. Ok, dia tsy voatery anankiray ihany ny paramètre fa mety ho maromaro fa hitantsika eo amin'ny pratika foana rehefa ampiasaintsika izay ny orina. Dia ndao ary aloha exécutentsika izay fonction izay, alefantsika ilay izy dia oui, nahazo résultat tsika, exécuter tokoa les fonctions antsika satria mampiseho eto izy hoe lisa has a low score of 9. Dia izany hoe aloha testentsika aloha sao dia tsy tia ny exécuter an'ilay zavatra rehetra teo. Oui, rehefa ny exécutentsika tamin'izao ilay izy fa nicommententsika ity, izany hoe tsy exécuter ity ligne ity dia tsy misy inina amin'ny s'afficher satria ilay fonction déclaration fotsiny. Fa rehefa ohatra ka esorintsika ity commentaire ity dia averintsika alefa izy dia izay vao mandeha zany exécuter les fonctions. Izany hoe isaky ny atsodintsika io fonction io dia exécuter foana fa arakaraky ny paramètre ampidirintsika eto. Raha ohatra izany tsika ka sady manao hoe lisa manao hoe John dia avy eo tsika mahazo ny score ny lisa ny évaluation dia avy eo ny évaluation ny John. Dia izay zany nahafahantsika tsy miseho répété intsony tsy mamerina ny fanaovana l'évaluation fa indray mandeha antsika midéclarer an'ilay fonction dia atsika ampiasaina amin'izay étudiant rehetra ato ananantsika ilay izy. Dia na ohatra ary aty aoriana aty ka manana ohatra hoe let ohatra izany dia name dia score 18 dia afaka manao raha ohatra ka tia hanao évaluation do au lieu de manao if ohatran'ilay teo dia efa fantatro fa misy fonction evaluate student dia do ny ataoko ao anatiny dia esoriko aloha reto anankiroa reto sauvegardeko dia averiko alefa dia miseho eto hoe do has a high score of 18. Dia vita ny évaluation do. Izay ny tena ambangovango ny fonction fa alternativement fomba anankiray afaka anaovana anazy ihany koa dia au lieu de mampiasa fonction déclarer anazy amin'ilay keyword fonction dia afaka manao anazy en tant que row function koa tsika. Dia ny fanaovana an'izay dia avadika variable ilay anaran'ilay fonction let hidéclarena variable ozy tsika evaluate student égal dia avy eo inona ny aorianan'ny égal misokatra ny parenthèse dia mipetraka ao ny paramètre dia avy eo égal dia signe supérieur dia avy eo misokatra indray ny accolade dia mipetraka ao anatin'io ny corn'ilay fonction. Dia ndao andramantsika exécuter n'izay node function dia ie mbola mandeha soma tsara ny fonction antsika dia any aoriana antsika ahita ny utilité an'ity syntaxe anankiray ity.
dia ahoana indray ary raha ohatra ny fonctionako ka tsy tiako hoe tonga dia mampiseho zavatra fotsiny na tonga dia manao zavatra fa mamerina information au lieu de hoe isaky ny exécutena zany izy dia miseho dia tiako ho azo fotsiny aloha ilay évaluation fa avy eo ampiasaiko any amin'izay toerana tiako ampiasana azy indray. Dia ny fomba anaovana an'izay dia amin'ny alalan'ny fametrahana return ao anatin'ilay fonction. Eto zany au lieu de mampiasa console.log dia manao antsika hoe return. Dia ao anatin'ilay return zany izay valeur apetrakintsika ao aorianan'ilay return dia izay ny valeur retournen'ilay fonction. Dia eto zany zao raha ohatra ka averintsika exécutena ihany io fonction io, averintsika exécutena ilay fonction dia tsy misy inona mitranga. Fa maninona tsy misy inona miseho eto? Fa maninona satria tsy ny affiché ninona tsika tao anatin'ilay console. Fa naninona ilay izy no retourneny fotsiny ilay information. Dia rehefa retourner les résultats les fonctions dia mila misy stockentsika an'izay hoe aiza ary no stockentsika les retours avy amin'ilay fonction. Dia afaka mamorona variable indray tsika andraisana an'izay. No variable tsika hoe eto evaluation égale dia zay évaluation do io. Izany hoe zay résultat avy eto zany dia izay no mipetraka ao anatin'ity do evaluation ity. Dia avy eo azontsika hoe aty avelany tsika no afaka hoe andao affichentsika hoe nanahoana ny évaluation do izay efa nicalculentsika tamin'ny alalan'ny exécution ity fonction ity. Dia afaka manao console.log tsika miaffiché ny évaluation do dia rehefa ohatra ka averintsika exécutena izay dia misoratra eto hoe do has a high score of 18 satria zavatra mitranga zany dia izao ny exécutena aloha ty fonction ty dia avy eo rehefa exécuter les fonctions miaraka ny do en tant que paramètre jerena hoe ny score ny do ve supérieur à 10 dia oui supérieur à 10 ny score ny do dia noho izany avereno ary retourneo ary ny anarany miampy hoe has a high score of plus les score les noteny zany. Dia retournena maka izy araka ny hitantsika eto dia retournena izy maka ao anatin'ity variable hoe do evaluation ity. Dia avy eo zany satria efa ao anatiny io ilay évaluation dia azontsika affichena fotsiny izy eto avy eo. Dia avy eo moa zany fampiasantsika an'izay tsy hoe affichentsika fotsiny ihany fa afaka hoe tehirizitsika ilay valeur dia ampiasaintsika ny akafa izy avy eo. Dia ohatr'izay ny fizarana avy aty aminay mahakasika ny fonction. Dia mino fa afaka nanampy anao izay vidéo izay. Dia misaotra betsaka nijery manasa anao izara, manasa anao hamela commentaire manoloana ny zavatra mety fanontaniana anananao na fizarana tianao atao ihany koa. Dia zay aloha ny amin'ny vidéo antsika androany fa manaraka indray ary. Mpilomaty olo.